Toy izao indray havana ny teny zaraina izay omenantsika anio. Firenena voafidy ve ny nosonao i Madagasikara? Anenina izay firenena tsy manana an'i Kristy. Araka ny voasoratra ao Matio 7:17 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary amin'izany andro izany dia hiseho eo amin'ny lanitra ny famantarana ny zanak'olona, ka dia hitomany ny firenena rehetra ambony tany ary ahita ny zanak'olona avy amin'ny kiry sy voninahitra lehibe eo amin'ny rahony lanitra izy. Isy firenena iray kosa izay anangonan'ny Tompo ny olony. Araka ny voasoratra ao amin'ny Matio 7:1-2:30 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary amin'ny ampanenona mafy ny trompetra dia aniraka ny anjeliny izy. Ary angonin'ireo ny olom-boafidy avy amin'ny vazantany efatra hatramin'ny faravodin'ny lanitra rehetra. Mivavaha mba ho mendrika izany i Madagasikara. Sady efa voasoratra ao amin'ny Firana FFPM 27:5 io. Manao hoe o Jesosy feno antra dera laza ho anao. Ny lohalika rehetra andohalika aminao. Mitoera fa anao ny nosonay. Mandram-pioana tompoko.